Box nananendrandrajako misy tranga efapolo ayagina manerana ny nosy. Fanavaozana sy fanovana tsy safidy fa didy tsy maintsy tanterainy ho ifanirizoerinay. Fiainam-pirenena fitohizan-draharaha fa tsy tena fanavaozana ny misy hoy ny atokokitana. Manatitra ny arabato kilasy tongovavy faltafaraka amin'andray ato anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao amin'ity sabotsy 3 janoary 2024 ity manasanao mpanajana sy ampitiavana tong kilasy tongovavy anaraka ny antsim-pirim-baovao hatramin'ny farany. Makasika ny raharam-pirenena avy hatrany mbola manjavozavo ny soro-dalana sy ny lalan-kizorana ho an'ny fanovana sy fanavaozana eto amin'ny firenena ho ny profesora Jonara Tsimbazafy Androany. Efa niana fiovana ihany ny vahoaka tao anatin'ny rovolana farany tamin'ny taona lasa saingy tsy mazava ny tondrana ny firenena. Tsy tazana ihany koa ny politika pitsitsina nambara ny mpitondra raha ny fanehoan-kevitra ihany tsy ny karama na ny tambi-karama no marika anehoana fanovana ny fomba fiasa ratsy izay fanisy tamin'ny fitondrana teo aloha ho iatra ny tsy manampahaizana ity teo amin'ny fandraisam-peo ny Germaine Minjanary sary sy rindran-tsary ny Tairiniana. Lasy ny taona 2024 miditra amin'ny 3 volana andraisan'ny fahefana ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana. Nisy fiovana hitan'ny malagasy ny taona 2024 ny fialan'ny fitondrana Rajoelina izay nampitondra faisana ny malagasy. Niova ny fitondrana ary efa niaina izany ny vahoaka tao anatin'ny rovolana farany tamin'ny taona 2024 iny. Atreto anefa mbola manjavonjavo ny lalana, tsy mazava ny soratra tena hitondrana ny firenena. Betsaka ireo nampaneno laklosy ny faramparany taona teo, indrindra fa manoloana ny fanendrena ireo olona mpiara-miasa amin'ny fitondrana mijoro. Miandry zava-baovao ny malagasy amin'ity taona 2024 ity, ary tokony ao anatin'ny mangarahara no anatanterana ny fomba fitantanana ny firenena, isorohana fimenomeno-mam-bahoaka hoy ny profesora Jona Ratsimbazafy, izay nanamarika fa mbola tsy tara raha manapa-kevitra momba ireo olona fa fantatra fa manandraharaha ara-pitsarana sy ny fanenjehana teo aloha ka notendrena ho tompon'andraikitra eto amin'ny firenena. Tsy tokony anadiovana ny lamba maloto manko ny fanovana notakin'ny vahoaka malagasy ka nahatonga ny fiovam-pitantanana ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Mbola saritsary mpanovana no nisy raha ny taona 2024 no jerena hoy ity manampahaizana. Nanendro zany zao nanendro olona tena olom-baovao ve mbola entre parenthèse zany, tena olom-baovao marina ve olona efa fantatry ny olona ny tantarany zany hoe nafanafobe taloha de rehefa tonga teo amin'ny fitondrana niova tsy arak'le nieritreretina azy iny de aveo ankehitriny indray efa lasa le fitondrana teo aloha zay natao hoe ratsy kafe no kapoaka de miverina indray reny olo reny za zany raha zako professeur Jonara Tsimbazafy nanontaniana misy olona mpanao politika vao miteny fotsiny de efa misy sary ato anatin'ny saiko satria efa fantatro ny nataony taloha ary le olona iny zany tokony anaporofo fa tsy mitovy an'le omalitsiny any ao hoe efa niova ako ny olombelona mety afaka miova. Zay zany ny tiako ho hita fa raha tonga fotsiny hoe le olona taloha ihany tonga de apetraka indray fa lasa ny fitondrana taloha za tsy de mino loatra fiovana aloha za zay. Tsy tazana ihany koa ny politika ny fitsitsiana lazain'ny mpitondra fanjakana amin'izao. Provony zany ny fametrahana tombontsoa kanefa mbola tsy fotoanan'izany izao sedra lalovany Madagasikara izao. Maniry ho toy ireo firenena afrikanina afaka teo ambanin'ny vahon'ny fanjanahana amin'ny endriny maro toa ny Burkina Faso i Madagasikara, saingy mbola lavitry ny afo ny kitaira ny zava-misy ho iatrany ny fanazavana. Satria tsika tia nintsika ndre firenena ohatra ny Burkina Faso reny Rwanda reny fa raha am'izao aloha mbola lavitry ny afo ny kitay mbola lavitry ny afo ny kitay de manjary fametsiny atotsiny tsika menakafo fa le vitesy ohatra mbola miadana be zany mbola miadana be za zany mietrehitra hoe na io resaka karama tenen'ny olona fotsiny rehefa tia navitra firenena tsika tena miteny afaka miteny hoe na ny gazoalinay ary aloha ena aloha tsisy zany mbola tsy nariana zany hatram'izao hoe zany hoe olona tsy vonina iafo mihitsiny zany no tonga ao anatin'le fitondrana ka de eo tsika mahita anazy sanatria tsy maniry loza akory fa mbola miandrana ary mbola manantena fiovana. Eo anelanelan'ny fanantenana sy ny aiah no idiran'ny Madagasikara amin'ity taona 2024 ity. Tsy mazavatra eto ny soro-dalana sy ny tena fanovana andrasan'ny vahoaka. Miankina amin'ny safidy sy ny fahanam-pahan-kevitra raisin'ny mpitondra ankehitriny ny hoavin'ny fitokisan'ny vahoaka malagasy. Ny fotoana sy ny asa mivaingana no itsara raha tena fanovana lalina sa fanohizana fotsiny amin'ny endriny vaovao no atrehan'ny firenena amin'ity taona ity ho iatrany ny fanehoan-kevitra.
na dia teo azy zany fampanantenana sy ny kabary nataon'ny filoham-panjakana momba ireo ajeritodiky ny asa tamin'ny taona 2024 sy izay mbola tao amin'ity taona 2024 ity dia baraingo hatreto ny lalank'izoran'ny firenena mila petraka ny sorotry ny lalàna itondrana ny tetezamita mialoha ny irsona amin'ny fikaonandoham-pirenena hoy ny antoko kitany Madagasikara raha ny zava-misy anefa mbola fitohizan-drarany fitondrana teo aloha fotsiny ihany no atao ny fitondrana ankehitriny tsy mitodika amin'ny tena fanavozana tanteraka fanampanazavana. Tsy misy afa-tsy ny fiverenan'ny filoham-panjakana amin'ny teny nataony Tetsi Ambotsirohitra ny 14 Oktobra 2024 no vahaolana andaminana andraraha eto Madagasikara. Ny roso mazava kokoa tany anatin'ny tena fametrahana ny fanavozana sy ny fanarenana ny firenena raha toka nipetraka ny fandravana ireo androm-panjakana teo aloha hoy ny antoko kintany Madagasikara. Ravana ny antenimieran-olona, ravana ny antenimieram-pirenena, ravana ny senisy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ka apetraka mazava ny tondro zotra itondrana ny tetezamita. Io tetezamita io no ikarakara ny fikaonandoha-pirenena hoy ny fanazavana. Tsy mahagaga raha very tanteraka ny vahoaka malagasy amin'ny lalank'izoran'ny firenena amin'izao io hoy hatrany ny fanazavana. Raha izao zava-misy izao dia aina indray ny iverenan'ny krizy amin'ity taona 2024 ity hoy ny faneho-kevitra ary tsy hoe la izany. Fitatana satria sika zao zany amin'ny lelam-panorenana sy nanzary io ny tantanana ny tetezamita. Izay mahatonga anay aty amin'ny CRN hoe raha izao fitantanana zao samboloko ave ny tantananao ny tetezamita ho dobo io a mois de février de dobo rotraka amin'izao tarina. Raha tsy misy tonozotra hitantananao tetezamita sambafane tonozotra tetezamita sy ny concertation nationale ny fikaonandoha io indesinao anovana io lalam-panorenana io ny problème ndray indesanao tantanana firenena fa ny tonozotra sy maintsy alohan'izany fa ihany 6 mois vegny am'izao toezavatra sao de dobo idoboky en mois de février de midoboky amin'ny teny zany en mois de février de midoboky satria samboloko zao indesanao ny fitondranao lalam-panorenana fa tsy izy io raha ohatra ka nanaraka an'igna ny tenen'ny tambosorotra izy ravana ny lalam-panorenana ravana ny ACC ravana ny CENI ravana ny ravana sena zay vao niala ny samboloko de manao tomozotra zany izy hoe zao ary ny tantanasika tetezamita mamory ny mpanao politika manao société 2 jours de vita zany. Ny fametrahana trany fa firenena maleo teny Madagasikara no vahaolana. Mila say maneo amin'izao tontolo izao ny malagasy fa efa ny fota amin'ny toromasony ka afaka mampiseho ny maizy azy. Manan-karena ny firenentsika ary tsy ambakan'ireo firenena miseho azy ho matanjaka eny fa naty Afrika aza. Ny mahagaga nefa dia atao miroso sy mbola miaina atrandry eo ambanin'ny vahony ireo firenena matanjaka isika fa tsy sa mampangetaita azy ireo ka ampandady azy amintsika amin'ireo arena ananantsika ireo hoy hatrany ny fanazavana. Asika zao zany tena mandalo tena rivotra tena mafy be hoe gnaiza satria sy maiza amin'ny malagasy zao maiza amin'le mpitologna ino mariny ty refondation atao ty satria sy mahafaky magnazava le mpitondra hoe refondation atao davray zao io any Burkina Faso de tena mazava be misy anay ny firenena zay ny tatagna firenena manao menace ary trompe hoe anay ny 95% ny richesse reo non manao menace zao io atao refondation tena hoe miainga ary izy da manao message fizay amin'ny Afrika réveiller mifoaza atsika Afrika fa tena mbola zanatany zay natao refondation zay natao révolution misy ka io Burkina Faso tena lasa lavitra io ve so vitasika gn'arena Burkina Faso fe par rapport ny Malagasy oaiza ny volamena nino ny pétrole ny gaz ny terre rare ino rehetra so vitasika. Raha tsy misy fanapahan-kevitra say ho amin'ny fanovana lalina mifototra amin'ny tena fahaleovantena sy ny tombotsoa-pirenena dia iverina indray ny krizy ara-politika sy ara-sosialy izay efa napiditra any Madagasikara tanaty fahasahiranana nandritra ny taona maro. Ny fotoana sy ny safidy raisy ny mpitondra no amaritra raha itodika amin'ny fahafana tena izy ny firenena sa hijanona eo ambanin'ny aloko ny rafitra sy ny hery ivelany hatrany. Atreto ho itaberan'Andriamanantsoa
dia ao anatiny tsy fahazavana ara-pitantanana sy ny tsy fisian'ny sorodalana mazava ny firenena. Mahakasika ny raharam-pirenena izay ihany mitony fanadiadiana sy ny raharam-pitsarana tamin'ny raharaha Ambohimalaza izay mbola manao kolokolo sy mananarao-pahefana dia tsy maintsy arany lalàna hoy ny ministry ny fitsarana Fanirisoa Erinaivo androany no mafisiny fa tsy olona no tohanany fa foto-kevitra sy ny fanavaozana. Laharam-pamiana raha ny fanazavana ny ady amin'ny kolokolo sy ny fametrahana fanjakana tsara tantana na mbola fohy azy zany fotoana na ministra azy dia misy ny fiovana ary miasa andro mandala ny fitondrana anarenana ny firenena potika nandritra ny 12 taona. Narcisse Karazafy ny Artanjona. Tsy olona no tohanana foto-kevitra mazava sy tetika sa hitondrana ny Madagasikara amin'ny fanavaozana hoy ny ministra ny fitsarana izay nilaza fa fantantsara ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ary olona mahitsy azo tokisana izy ka tohanany ny asa sy ny lalana izorany. Ijoroan'ny Fanirisoa Erinaivo ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana fanjakana tsara tantana ary ny fanovana lalina eo amin'ny fomba fitantanana ny firenena satria ireo no afaka hitondra vokatra maharitra ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Izy nazy toerany voky de manginy voky de zao hoe nazy toerana de manginy fantatrareo tsara fa tsy toerana mihitsy ny tanjon'ny fiainako fa ny tanjona voalohany tamin'ny fiainantsika rehetra dia ny analan'ny Rajoelina teo, tanjona faharoa dia ny ampijanona ny impunité na ny ady amin'ny tsy maty manota ary ny tanjona fahatelo dia ny ametraka tany-tandalana sy ampivoatra n'izao Madagasikara zao. Dikan'izay dia izay zavatra izay tsy miova ary tsy hiova mandrakizay. Ny toerana izay hipetrahana dia toerana andalovana ary izany dia teneniko foana sy ananarako ny rehetrarehetra. Tsy ny toerana na ny plasy politika no tanjona fa ny zavatra ho ataonao amin'ny firenena, ny adidy izay apetraka ao amin'ny firenena, izay mbola tsy tonga saina amin'izany dia fataro hoe izay ny tanjona rehefa manao politika. Ekena fa mety ho kely raha jerena ivelany ny zava-bita tao anatin'ny roa volana saingina namafy ny tena ny fahefa nisy fiovana lehibe sy manan-danja natao tsy mora hoy izy ny manarina ny firenena izay fapotika sy ny hitsoka nandritra ny 12 taona ka mitaky fotoana sy faharetana ary finiavana avy amin'ny rehetra izany no tsindriny fa miasa andro amanalina ny ekipan'ny fitondrana tsy mitsahatra mitady vahaolana sy manatanteraka ireo andraikitra manoloana ireo tsikera dia nambaran'ny ministry ny fitsarana fa matetika ireny dia ireo tsy miasa loatra no manana fotoana betsaka hitenenana sy anaratsiana. Tsy zavatra vita ao anatin'ny roa volana izany raha ohatra ka 12 taona no potehan'ny firenena io ka asa tena hoe asa mila voatsiary ary ny olona izay miara-miasa aminay dia miara-miasa aminay andro amanalina. Teny foana hoe tsisy mahazo miala lohako eo satria izahay amin'ny 7 alina amin'ny 9 alina indraindray ny amin'ny 12 alina vao mirava dia voatery miasa ary mahatsapa tena hoe tena miasa fa le olona mpitazana fotsiny sy mpitaty-rakena manao hoe fa ina ny ataonareo nareo atao ohatran'izao fotsiny ka ny tiako tenena dia izao tsy misy compte à rendre afa-tsy amin'ny vahoaka amin'ny intégrité amin'ny lalàna ny tenako. Ireo izay milaza hoe mpiara-mitolona zahay tsy izao ny tolon'ny rahana sy izao tsy tena mpiara-mitolo ireny fa tandremo olona te hanao abus ireny isika no tadiaviny hanao ny vendetta personnel tsy izany nefa no fitondrana firenena. No mafisiny fa misy ireo mpanaratsy tsy tena nitolona ho an'ny firenena akory fa maika hampiasa ny fahefana raha vao sendra mahazo zany mba anatanterahana valifaty manokana toe-tsaina toy izany ho izy no anisan'ny nampiditra ny firenena tao anatin'ny fahasimban-dravitra ary fomba fanaon'ny fitondrana teo aloha zany efa mandeha tsikelikely ho izy ny raharam-pitsarana anenjehana ireo olom-panjakana teo aloha ary andalam-panatanterahana an'izany izy ireo. Ravatomanga zay ho avy koa ny Rajoelina. I Rajoelina dia efa nametrahana fitoriana ny rahana atao en collaboration amin'ny Gen Z eny amin'ny Assemblée nationale mba ahafana manao mise en accusation. Teneniko izany satria sao dia misy eritreritra andeha hisakana izany mise en accusation eny anivon'ny Assemblée nationale izany fa dia ozy izy hoe tsy misy na jesosy aza asakana ny mise en accusation ny Andry Rajoelina io. Zay dia teneniko fa izay mieritreritra hisakana an'io na ny fomba ahoana na ny fomba ahoana dia ho tsara ny vahoaka io. Ohatran'izay koa ny Antsay Christian
efa misy ny fitoriana anazy a momba ny volamena ny vadika vy na ny andretsy toaina moa iny efa antide international notice rouge misy anarana maromaro zay tsy tanisaiko eto fa hoeninareo antsoantso hoe izy andray a no tsy maty manota ny eritreritra fa hanota eto amin'ity fireneny ity de eritreritra hoe tsy ho voakitika mihitsy a fa de ilaza hoe okizay a ny fanenjena politika tsisy mihitsy ny fanenjena politika fa fanenjena araky ny eloka izay nataony a no misy zay ihany ny ankoatran'izay blabla amito ihany koa ny fanadiadiana makasika ny raharaha Ambohimalaza tsy tokony ho gaga araka izany ny rehetra raha toka mbola tsy mandeha ny raharaham-pitsarana amin'ity fanapoizinana ara-tsakafo nisy eo tany Ambohimalaza ity. misy olona afaka tokony atao fanadiadiana anisan'izany hoe iza daholo ireo papasosy ireo fa tsy anankiray le iza daholo ireo papasosy mety voaroroy tao anatiny io nefa tsy naovana fanadiadiana ary tokony mbola naovana fanadiadiana iza daholo mbola velona tao anatin'izany fanapozinana zany ka tokony anaovana fanadiadiana satria ahitana inona marina no nitranga tamin'io andro arivo io ary farany misy ny analizy izay tokony natao nefa tsy nataony zareo tamin'izany ary efa tapitra ny feim-potoana de mety hoe sarosarotra ny mitady analizy fa tsy maintsy mbola hosokirina any amin'izay toerana rehetrarehetra misy azy inona marina na tonga ny poziny io satria ny information azony tany Maurice dia intoxication par botulisme de guerre antao ireo zay mandeha mitokatokana lalana sy mandeha manao propagande izy mandeha manao tsy haiko dia mopy ny anarandreny de en sortie régulière ka de mialatsiny miteny aminareo zay manao intervention mikasika andreo olo reo fa de mbola miteny koa hoe na Jesosy ara de tsy aro andreo ary misy maromaro nanao sokatra député nanao sokatra trafic na sokatra misy olona nanao trafic de personnes nisy nanao trafic na cocaïne nisy nanao trafic de drogue nisy nanao escroquerie non miverina ny ponja tanjona hoe faniry soerinaifo ny tsy maintsy iovany Madagasikara tsy azo ekena ny fomba fiasa ratsy sy tsy nety nampiarina teo aloha izay mbola mamerina kolikoly fanararo tapahefana ny fitondran-tena mifanohitra amin'ny fanjakana tandalana dia tsy maintsy hiaran'ny lalàna tsy misy anavahana tsy safidy itsony fa adidy tsy maintsy tanterahana ho hiatrany faniry soerinaifo fa tsy nankatoavy ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ary tsy nisy fandaninana famoam-bola mikasika ny prime ho an'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha ny fanazavany nomeny ity ministera ity tanaty teny mita manoloana ny fiparitany ranty misy ny tambokarama ny ireo mpikambana sy piasy eo anivony fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na dia misy aza ny fanapakevitry ny HCC mifototra amin'ny didi-panjakana mbola tsy naray taratasy fangatana ofisialy ny ministera ho ny fanazavana nandiso ny fisin'ny prime exceptionnel ho an'ireo tompon'andraikitra eo anivony fanavaozana ny fiadidiana ny repoblika ny Madagasikara ihany koa ny talain'ny kabinetra ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika araka izao fanazavana entiny narcisy karazafy sy ny aritanjona amintsika izao ny paritaka tena anivony tambazotra-tserasera andro vita izay ny takelaka ahitana marobola sy tampikarama ho an'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana na ny HCC manodidina ny 570 sy 100 tapitrisa ariary zany ka ny 100 tapitrisa amin'io dia any filohan'ny HCC niteraka resabe sy fantaniana teo amin'ny vahoaka izany indrindra manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny namoaka teny mita ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola nanazava fa tsy nirosona ny famoahana vola mifandraika amin'ny prime annuel ho an'ny mpikambana mpitantana ary piasa ao amin'ny HCC io namafisy ny ministera tamin'izany fanambarana izany ihany koa fa manaja tanteraka ny fanapa-kevitry ny HCC sy ny fahaleovantena ny fahefana-pana tanteraka na misy aza ny fanapa-kevitra noraisy ny HCC momba io fisitrahana io prime annuel io araka ny didi-panjakana laharana faharoa ambin'ny folo sy roa arivo tsipika 720 sy 300 tamin'ny 20 martsa 2020 sy 2 arivo dia mbola tsy naharay taratasy fangatahana famoamam-bola hatreto ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola etsy ankilany ny paritaka ihany koa ny rantiray hafa milaza ny fisian'ny prime exceptionnel ho an'ireo staff na tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidiana ny fanavaozana ny repoblika nandisy io vaovao io ny talain'ny kabinetra eo anivon'ny fiadidiana ny fanavaozana araka ny fanazavany ontiana realy dia tsy nalala ny fisiany izany tampikarama izany ny tenany ary nandady tanteraka ny mahamarina ny taratasiny voaka
misy fitomboka sempanjakana voaresaka ao anatin'ilay ranty ihany koa ny anaran'ny vadiny taleny kabinetra izay voalaza fa mpanolotsaina manokana no disoany ity tompon'andraikitra ambony ity ihany koa io vaovao io voalaza fa tsy nisy fanendrena ny vadiny ho amin'izany toerana izany ary tsy nandray vola mitentana 20 tapitrisa ariary izy mivady atreto mbola tsy fantatra mazava izany ny tena ao ambadiky ny fanaparitana ireo ranty ireo malona izany dia miandry fanazavana mazava sy ofisialy avy amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena pejiny politika izay misy niezaka ataon'ny fitondram-panjakana amana ireo olana tena mampikakaiky ny vahoaka hoy ny lehibe ny faritra mpisolon-toerana eto Analamanga raha ny Rina Clémence mitaky firaisan-kina avy amin'ny vahoaka malagasy sy ny amintany ireo tanjona mbola tsy tratra no amafisiny fa ny fantoka manokana tamin'ny resaka fahatapahan-jiro sy rano ny fitondrana tao anatin'ny volana vitsy lasa nandraisana ny fahefana izay Germaine Mezanary Taiziniana. Tsy vita ao anatin'ny iray andro ny fanavaozana saingy hita ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amahana ireo olana tena mampikaikaika ny vahoaka malagasy toy ny olana jiro sy ny rano. Betsaka no natao tamin'ny taona 2024 iny saingy mbola maro ireo asa miandry amin'ity taona 2024 ity ho iatran ny lehibe ny faritra Analamanga Vonjimaika. Isan'ny fantoan'ny fitondrana tamin'ny roa volana lasa iny ny resaka fahatapahan-jiro sy rano izay azo antoka fa efa samy mahatsapa ny fiainan'ny fahatapana ny rehetra amin'izao. Ny olana afa miteraka adevitra ho an'ny mpanao politika toy ny rafitra sy ny endrim-pitantanana anteteza mita kosa dia miandry ny fikonan-dom-pirenena no amaritana izany. Araka ny fanambara sy ny resahan'ireo vondrona iraisam-pirenena dia ny volana marsa no napetraka izy ireo fa tsy maintsy ametrana ny tondrozotra ho anteteza mita. Miroso kelikely ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny fitondram-panjakana amin'izao ho iatran ny lehibe ny faritra Analamanga Vonjimaika Clémence Rarnirina. Ny azoko ambara kosa nefa dia hoy hoe ny fialan'ny rajoelona sy ny ampahany amin'ny firongony indrindrindra fa ireo izay tena nangeja ny firenena santionany amin'izany Andriamatomamy Ravatomanga tao anatin'izay hoe fandrarana fangejana firenena izay nataon'izay dia nahafaly mahafaly ny vahoaka malagasy kosa. Izay kosa aloha azoko ambara. Ny toyany dia hoe andalana ny fanavaozana tsy vita ao anatin'ny fotoana fohy fa mandeha miandalana. Tsika kosa nefa efa mahita ohatra raha andeha ataontsika hoe raha miresaka jiro isika raisiko aloha ny eto Antananarivo sy ny manodidina efa mahita isika fivoarana fa ny lafatra tsy misy ary ny zava-dehibe ihany koa aloha dia hoe miaino ny tompon'andraikitra tsy manao an'ilay valy teny boribory ilay valy teny boraingina ny amin'ny hoe na ilay fampanantenana pokaty ihany koa izay efa nazatra loatra antsika teto hoe tsy maintsy voavaha io amin'izao nefa firy taona tsy mety voavaha mihitsy. Ny tompon'andraikitra misahana ministeran'ny angovo ohatra tsy nampanantena hoe tsy maintsy voavaha amin'izao na mpitondra fanjakana tarihan'ny colonel Mikael Randrenirina tsy niteny hoe tsy maintsy voavaha amin'izao fa hoe hiezaka izahay ama dia tataratra aloha ny ezaka raha resaka jiro sy rano aloha. Akoatran'izay samy mahita isika ny vaovao miparitaka ny lavanila zao 3 ny kilao teo aloha ampikaikaika an'ireo mpamokatra izany ankehitriny nefa efa manodididina ny 7 alina hatramin'ny 5 alina sy 1 hetsy ny kilao efa fanavaozana sy fifanakoavana angamba izany. Ankoatra izany isan'ny taona tahaka izao izany hoe ny fiandohan'ny volana janoary toy izao dia mampikaikaika ny rehetra ny vidin'entana eny an-tsena. Tsy nahitana fisondrotana anefa izany hatramin'izao fahatelo ny volana janoary izao fa voatazona ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro raha toka nisy ny fidinana ho an'ny sasany. Fiovana no amaritana izany raha ny fanazavana. Maromaro ny ezaka efa azo tsapaitanana tao anatin'izay raha iresakantsika zao ny vidin'entana raha vanim-potoana fahavaratra tahaka izao dia matetika efa miakatra be ny vidin'entana fa hatreto aloha misy ny midina misy ny voatazona toy ny teo aloha dia zany rehetrarehetra zany everiko fa efa dingana santionany ihany ireo fa tsy voatanisaka eto avokoa ny zavatra rehetra vita tao anatin'izay fa eo ihany koa zao ny resaka volamena ny fitrandrahana ohatra tsy volamena ihany fa ny resource minière fanjakana zany zao efa mamela malalaka zay ny tena inko hoe fiovanagoavana ny elan'ireo mpangeja efa mamela malalaka ny ireo rehetra izay mpisehatra ao anatin'izany anao ny fitrandrahana saingy anatin'ny fitrandrahana manara-dalàna. Ilain'ny firenena ny fanohana ny vahoaka malagasy ny fiadidin'ny fanavaozana ny repoblika ho iatran'ny fanazavana.
betsaka ireo asamiandry malagasy fa tsy ny filohampanjakana irery na ireo olombotendry amin'ity taona ity ka mitaky firaisankina izany. Ny fandraisana andraikitr'ireo olom-pirenena no ahazahoana mampandroso ny firenena fa tsy mijanona ho mpimenomenona na hitazam-potsiny. Ny malagasy rehetra no nitolona ary ny malagasy rehetra ihany no ahatafitany tanjona izay napetraka tamin'ny tolona natao ho iatrany ny fanazavana. Lafomba vao afa kosa indray misy fandraisana amin'izay raharam-pirenena izay mila atevenina ny fiara-miasa amin'ny fanjakana atao ohatry ny fionana tamin'ny minitry ny fanavaozana ho ny filohan'ny fikambanana Islamo malagasy nambaran'izy ireo fa manana sosikevitra amin'ny fiatrany dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana ny Madagasikara ity fikambanana ity. Narcisy Karazafy no mitatitra amintsika ny vaovao eo amin'ny sariny ny Artanjona. Tafiditra tanteraka ao anatin'ny famahana disadisa ny fikambanana Silamo malagasy amin'izao fotoana atao aorian'ny olana anseho atao amin'ny moskee et 67 hectara andrefana ny farany taona 2024 teo nambaran'ny filohan'ny fikambanana Bosoar Saïd Arsène fa volana masina ho an'ny mpino Silamo ny volana janoary ary noho izany tsy tokony hanaovana asa maloto na herisetra fa fotoana hifantohana bebe kokoa amin'ny fibebahana sy ny fitodiana amin'Andriamanitra no tsindriny fa fotoan-dehibe anamafisana ny soatoavina ara-panahy sy ara-moraly eo anivon'ny fiarahamonina izany. Ho antsika mpino Silamo dia volana Rajabo ity volana ity iray amin'ireo volana masina efatra, volana tsy azo anaovana herisetra, tsy azo anaovana zavatra maloto ary virenana amin'ny tompo sy bebahana amin'ny fahotana vita, fitodiana bebe kokoa amin'ny tompo izao fotoana izao. Ny FSM dia piay ny finoana Silamo eto Madagasikara. Raha dika amin'ny teny frantsay zany dia izy no Conseil des cultes musulmans à Madagascar. Koa mangataka sy mitodika amin'ny fanjakana malagasy izahay mba hanamora ny fifandraisana sy fifanarahana izany mba ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Maro ireo tombotsoa na ho an'ny Silamo na ho an'ny tsirambabem-bahoaka anatin'izany fiaraha-miasa zany. Manantena ihany koa izahay mba ho mendanja ny hevitry ny Silamo mandritra ny fankakevitra nasionaly. Manamafy ny filohan'ny fikambanana Silamo fa izy no pia sy piaro ny finoana Silamo eto Madagasikara mangataka amin'ny fanjakana ny fikambanana mba hanamora ny fifandraisany sy ny fifanarahana ho tombotsoa ny vahoaka malagasy ary manantena ny andraisana sy hanomezana lanja ny hevitra tolotra izy ireo ao anatin'ny fandrindrana ny fankakevitra sy ny fikaonan-doha nasionaly. Pejy ny fahasalamana misy efapolo ireo tranga retina Mpox aiahina manerana ny Madagasikara raha nantotanisa avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny alalan'ny tale jeneraly ny fisorohana ara-pahasalamana. Adimy no tranga retina voamarina tao ohatry ny fitiliana tao Majanga raha misy tranga aiahina roa eto Analamanga sy Vakina Karatra iray avy kosa ny ao Ita sy Diana efa napetraka amin'izao ny sakana ara-pahasalamana eny amin'ny Serana Tsambo ny Serana Mpiara-Manidina eny amin'ny fiangana sy fatongavana amin'ny gara routière. Misy ihany koa ny fanadiovana sy famonoana otrika aretina amin'ireo taxi brosy avy any Mahajanga. Nanamafy ny fanentanana fisorohana kosa ny mpitsavo. Fanadadina eo amin'ny sariny Artanjona. Ray masokaiky ny nendran-drajako eto Madagasikara amin'izao fotoana izao misy 5 ireo tranga voamarina ny Mahajanga raha natotanisa ofisialy ary misy 730 ireo tranga aiahina amin'ny faritry Boeny, roa Analamanga, roa Vakina Karatra, tranga iray avy ao Ita sy ary Diana. Tsy maintsy atao fitiliana avokoa araka izany ireo tranga mampiayay ka rehefa voamarina ny tranga Mpox amin'ny olona iray dia rosoana ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fitokana monina. Tany amin'ny 24 Desambra no nisy an'ilay tranga niseho nisy nahitana n'ilay izy voalohany. Dia tamin'izany fotoana zany efa nandraindraikitra ny mpiasan'ny fahasalamana napiboka an'ireo olona roa na dia mbola tsy hita ary ny fitiliana ary taterina vao mivaly ny fitiliana tao aoriana mivaly ny fitiliana dia efa nametraka nanambaran'izany ny ministra ny fahasalamana dia nandraindraikitra avy hatrany tamin'ny tao Mahajanga efa nisy mifandraisana tanana an'ireo olona izay vosy ireo aiahina ireo napiboka an'ireo nanangana ny rafitra anankiray izay hoenty miady amin'ny fotoana misy fahamenan'ny fahasalamana tahaka izao dia tsy maintsy misy rafitra anankiray izay hoe COUSP moa filaza anazy, centre opérationnel d'urgence en santé publique.
efa natsangana zany io tao mahajanga zay niarahana multisectoriel moa izy io miaraka daholy ny any amin'ny doktera ny any amin'ny préfectura ny any amin'ny ro sehatra rehetrarehetra zay ao anatin'n'la de tsy maintsy miditra ao anatin'izay zany nafananao an'le izy de nametraka fepetra satria tao mahajanga no nisy azy voalohany ny fepetra nyraisina voalohany de tsy maintsy napetraka atsika zany aloha ny fehezana n'ilay retina ao mahajanga mba tsy hiparitaka any amin'ny toerakafa misy eo amin'ny alalany botsimbotsina hita amin'ny tare ny felantanana ny faladia ary mianaka amin'ny vatana ny aretina mifindra amin'ny alalany fifampikasoana ny hoditra ny pitidrora ny lelo ny fikasoana amin'ny toerana ipetrarany marary na ny fitaovana nampiasainy manamafy ny amin'ny tokony iverenany rehetra amin'ny fanajana ireo fihetsika sakana toy ny tamin'ny fotoana ny covid-19 araka izany mpitsabo indraindray fotsiny zany mety misy tranga vitsivitsy mety somary sarotsarotra kely mety manolotra le fery de mety lasa mandoka zany de misy nana mety rahana fanaviana be reradraraka malakomana sisisa ndray mety mahazo mitratrany de lasa mety mitarika fahaseporana ny fitandremana zany darak'izay voatanisy zay hoe tsy mifampikasika be amin'ny marary miezaka tsy mitakosina be amin'ny satria rehefa koaka izy na mandraoka de mipitika amin'ny findra amin'ny pitidrora sy pitidravaka iny koa le izy ndray mihavina tapako izy de mifindra amin'izay le izy de sasana matetika amin'ny rano sy savony ny tanana satria tsika raha mikasikasika an'le hoditra marary sy mifitafimy marary de mifindra amintsika koa le izy zay zany fitandremana amin'ny akapobe zay resantsika izay amin'ny akapobe zay resantsika izay fa tiandray fotsiny satria retina mifindra izy mifindra malakilaky dia ilaina koa zany tsika manana hery fiarovana matanjaka afahantsika miatrika n'ilay izy zany hoe manana toe mpiainana ara-pahasalamana zany ohatra mifampiny torimaso mila amin'ny torimaso tsara de ny sakafo maro karazana ao anatin'izany tsindriana kely zany ny voankazo ny anamaisy na legioma ny sakafo hoanina mantaleny karazany maromaro isan'andro mba anamafy ny hery fiarovantsika azo tsabona tsara ary tsy mampatahotra ny aretina mpox ho ny mpitsabo ka namafisana ny fanentanana ny rehetra ho mailo ka tsy hanao ambanijavatra ny fanantonana tobo-pahasalamana raha misy ny tranga mampiayay efa nisy ny fepetra sy ny paikady napetraky ny fitondram-panjakaniny isan'izany ny fanavaozana ny drafitra ny plan national de contingence sy ny famolavolana ny plan de riposte afin hiatriana ity aretina ity sakana ara-pahasalamana maro no hoe efa napetraka amin'izao ary no mafisina ny fanaramaso ara-pahasalamana indrindra ny amin'ny serana tsambo ny serana mpiaramanidina eny amin'ny fiangana sy fahatongavana amin'ireo gara routière misy ihany koa ny fanadiovana sy famonoana otrika aretina amin'ireo taxi borosy avy any mahajanga araka ny tatitra afaraika ambiny polo navoaka ny OMS momba ny valaretina mpox nivoaka ny daty ny 12 Desambra lasa teo de miisa 2 sy 3 alina ny trangana retina voamarina ty Afrika teo nelanelany 1 Janoary hatramin'ny 14 Desambra 2020 sy 10 mahery ireo namony ainy vokatra izany ary firenena 20 aty Afrika no nahazona izany tarimarika izany i Guinée, Liberia, Kenya, Ghana, République démocratique ny Congo kosa no tena voakasiky ny aretina mpox pejiny sosialy mienjandro ny tady amin'ny ponina ao amin'ny fokotany no zato atsinanana faharoa secteur 5 manoloana ny resaka lakan-drano ivariany ny rano maloto eny antoerana minimisy manampina ny lakan-drano ka tsy ahafahan'ny rano mikorina araka ny tokony ho izy aka miteraka dibo-drano eny antoerana nanapa-kevitra ny nanamboatra ny lalana sy ny lakan-drano ireo ponina tamin'ny lalany tsy paipaika ka tsy afaka nanao izany izy ireo noho ny saka nataon'ireo olona vitsy izay tomponantoka tamin'ny fatsitsemana ny lakan-drano iteraka disadisa teo amin'ny samponina izany rehefa saika tonga tamin'ny fikasitanana mihitsy raha ny vaovao nidina teny fotony ny tompona ndraikitra sy ny mpitandro ny filaminana nijery ny zava-misy nandamina ny raraka afaka nanala ny sakana ihany ny ponina ny taky izany raha ny vaovao hatrany Fandikina teo fa taty ny rano difotra ny tongoteza misy grisy. Zay no manisa zay kely miakatany fa tsisy fampatoana ny tananay le tena miloana be ohatr'izao tsy mahalala le fivorinany amin'ny tsy hoe aiza ny manangona sady le olona any ambany eny ene tena tsy miraharaha mihitsy ny efa tafiditra an-trano io rano ety anosy atao tsinanana faharoa secteur 5
tsy maintsy mirobidrano maloto ny mponina mivezivezena andavanandro tsy mbola niaina toy izao ny mponina ho ny firamafisana fa vokatry ny bontolo sy ny fanorenana tsy ara-dalàna ataon'olombitsy no mitarika fahavoazana iombonana tahaka izao olondoa volana novambra dia fa rano be hatramin'ny talolo tavo mipetraka teto zay mbola tsy misy rano fa le manotoana daholo zany ny olona taria andrefana taria dia lasa tsisy voantso le rano dia fijaliana ny telo taona teo angamba zay nampijaly be anay ohatra zao misy amin'ireo fianakaviana no nanapa-kevitra hiala amin'ny trano no ny voka-dratsan-teraky ny fofona maimbo sy ny mety ho fiatraikiny amin'ny fahasalamana indrindra amin'ny zaza sy ny ankizy tsy vitsy ihany koa anefa ireo mandrora mitsilany ka manampitrotraka ny vavoazana efa misy nzay zay mba miteny a ohatrany hoe ny rano malotonareo ny tokantran'olona tsirairay manana WC fa ny olona tsy manana WC a ny manao ampo dia manipety tazan'ny olona zavatra hitanay nge zany mandalo aty zay e zavatra mitombony zany mba ilaina kosa rangaly amin'ny fampiaino a ny tongotry ny olona zay voaka avy aty masaka daholy tsy misy fivoahana intsony ny rano maloto ety an-toerana misy minimanampina ny lakan-drano ka mahatonga fahatsiatsemana ka tsy afahan'ny rano mikorina araka ny tokony ho izy intsony toy ny hatramin'izay niteraka disadisy eo amin'ny rotonto zany dia ireo mitaky ny anokafina ny lakan-drano sy ireo tsy nanaiky izany Ty foana lalan-drano efa teo foana efa lalan-drano hatramin'izay fa amin'izao zany le lalan-dranonay misy manetsana tonga dia botolo be fotsiny ametsehman zareo le lalan-drano dia tsy mivoaka tsony le rano tonga dia any an-trano eny am-pandriana tonga dia mitsingevana daholo ny entanao an-trano tsisy lalan-tsony le rano tokony avy any ambony any zany mametaratasy hamezana an'le lakan-drano fa mijaly be le olona manambola ny olona dia manisika fotsiny dia tsisy lalan-drano aty aminay mila lakan-drano izay mila mibanaka zany ireo ilainay zay tsy nisy ny any ireo mponina tamin'ny taraina nataony ka nanapa-kevitra nanao tsy paipaiky hanamboarana ny lalana miankina betsaka amin'io lakan-drano tampenan'io avokoa nefa ny afana misoroka ny rano tsy androna be tahaka izao ka namafisana izy ireo ny antsony amin'ny anokafana izany dia fanamboaran-dalana ny vahaolana farany hitanay dia tao aloha izay nefa nisy be masy dia madame délégué ny teknisiany efa nidana taty nijery hoe ahoana fomba hivoahan-drano aty aminay dia tsy hita ntsony izay vahaolana satria zareo rehefa tonga dia tsisy toy antsony le izy dia nisy olona nanaiky nanao soni tamin'ny taratasy izay nifanarahany zareo tany hoe anaiky hamaky an'ilay lalan-drano dia ireo olona ireo ihany no mandaa le taratasy rehefa avy eo hoe tsy hamaky an'ilay lalan-drano iray dia rehefa nandeha ny fanamboaran-dalana dia voatery tsy maintsy niaty le izy satria midobo rano be eo amin'ilay lalana tokony amboarina dia tsy hita ntsony izay anaovana anazy dia niato teo eo amin'ny resaka ara-bola koa tena olana be satria le fiarahamonina manao anazy dia i raha mahita fidiram-bolan'ny olona tsy vita hoe andoha be dia be sisahana be dia be an'ilay izy fa mamoaka vola posy daholo dia mba mangataka zany izay hoe mba raha mba misy fanampiana afaka ataon'ny mpitondra fanjakana dia mba hijery an'ity lalana mba amboarina ity dia mba hanampy anay anamboatra ilay izy satria tsy efanay intsony ilay izy fa lafo loatra ny devian'ilay izy nefa izay mila zavatra tsara nidina teto io an-toerana io maraina io ireo mpitandro ny filaminana andamina ny raharaha nisy ny fifanatriana sy fifanazavana teo amin'ny samponina ka afaka namaky io lakan-drano ho tampenana io ny mponina taoriny ady hevitra samihafa raha ny fampitam-baovao amaranana ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany olona mpolo no namony ainy ary maro no naratra mafy avokatry ny aitrano trangana andritra ny aliny taom-baovao to amin'ny trano fisotroana iray tany Crans Montana any Atsimandry fa ny Suisse fananjety napetraka akaiky loatra ny valindriana ny tavoahangy champagne nisy labzi ka isan'ny tonga ny fahamaizan'ny trano fialamboly iray tao Crans Montana araka ny fanazavan'ny manam-pahefana Suisse izay nanamafy fa nahatonga ny firehetan'ny afo nilaza ireo mpanao fanadihadiana fa nijery horonan-tsary maro sy nanontany vavolombelona izy ireo ka izay no nahazona izao fehi-kevitra izao olona manodidina ny 700 no namony ainy ary 970 kosa no naratra ary maro amin'izy ireo no tena naratra mafy tamin'ity aitrano ny trangany aliny taom-baovao ity olona samihafa avy amina firenena maro samihafa no nampidina toeram-pitsaboana ka olom-pirenena Suisse 170, frantsay 440 ary italiana 140 araka ny fanambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny italiana Antonio Tajani izay tonga nijery fotony toerana nitrangan'ny loza dia mbola misy italiana enina tsy hita popoka hatramin'izao nanambara ihany koa ny manam-pahefana Suisse hanokatra 7 andro isaonana
Izy koa ny atsika manokana ho fanomezam-boninahitra ireo niarambona izay ho tanterahana ny 7 janoary ho avy izao any Crans-Montana. Tapitra ny fampalalam-baovao tombo kilasy tongovavy ankasitrana fenanao nanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao amin'ny alatsinainy amin'ny ora mahazatry ny tena kokosa mametraka ny mandrapitafa ho manaraka indray tombo kilasy tongovavy.